Davane. Christina. Oui, Sarah. T'es Mathieu, hein? On est Chan, Fatih en forme. T'es Zaya. Food lovers. Tonga aty amin'ny akoho ndraitsika atao amin'ny akoho ato atao food court zany a misy au box restaurant anankiray manao chinois infusion dia ato indray nandramantsika dia ato aloha zany nandarantsika zao anankiroa ny siège-ny zareo azavaiko anareo kely any anankiray any amin'ny horizon itosy a dia ny anankiray aty akoho dia atourné anareo aloha aiza le akoho dia aveotsika miaraka makany amin'ny horizon itosy zao atsika zao ary. Présenteko anareo kely ny aty amin'ny au box atao amin'ny akorodika arak'izay hitanareo zao ny spécialité any dia sakafo asiatique zany hoe plat laqué rehetrarehetra miaraka amin'ny sakafo japonais dia manao sakafo gasy koa zareo. Ataontsika manana ny plat du jour arak'izay hitanareo zao misy gana sy henakisoa, misy lelan'omby misy lomohitra, misy saucisse sy crevette. Ankoatran'izay araka le nazavaiko teo zareo zany manao ny laqué rehetrarehetra dia ireo zao hitanareo ny plat japonais itsy ambony izy misy ny yakitori yakitori tara dia manana izy echine laqué, poulet laqué, manao soupe koa izy manao karazana soupe Kyoto, manao salade de poulet, manao assiette de sambos. Dia tantarainy anareo inona zavatra andramanay rehefa avy eo dia rehefa tonga ary akory indray tsika dia azavaiko anareo hoe ohatry ny ahoana indray le plat japonais. Manao sushi koa ke zareo sushi io zany plat malagasy dia misy sushi emaki dia misy formule. Dia ato zao le resaka laqué rehetra dia nandramantsika atao amin'ny akoho tout ce qui est laqué sy ny sushi eo zany nandramantsika aty amin'ny akorodika. Donc ndramany atao amin'ny akorodika zany tsika zao atao amin'ny au box hitanareo ato aoriana ato amin'ny stand-ny au box atao amin'ny akorodika dia tato indray ny aventure culinaire antsika voalohany aloha zany zao dia anomboantsika azy marihana fa ny au box dia manana siège koa eny atosy fa ato aloha tsika nandrana zany hoe sushi zany tia ny sushi de 10 pièces dia misy sushi thon blanc sushi de crevettes de California de maki zay dia io zany no andramantsika eto marihana fa ny sushi c'est plat typiquement japonais dia bazina somary zavatra manta ny ao anatiny fa riz blanc dia tiany sauce miaraka aminy misy ho anareo zay mpakafy sushi kopatanana misy ny sauce nyukumam sauce soja dia misy an'ity wasabi mifangaro amin'ny gingembre confit dia ho andramantsika ho anareo zay mpakafy sushi dia mba mahafantatra ny
devenirako amin'ity. Dia somary tetateta kely dina ampiasa bagety na dia tsy mahay an'le fampiasaina azy ary. Dia atozintsika amin'izay zany a, atomboko amin'le maki a. Maki moa zany misy fruit a, dia légume, dia misy feuille d'algue manodidina azy. Aiko ihany nandray an'le izy tamin'le bagety a. Dia ity moa zany tena hoe aventure culinaire dia andao andramany. Raha tsy mety ny ataoko dia mba afaka teneninareo ihany. Le vary zany a, consistance somary le collant kely iny. Misy ohatrany tsirony ty a, doux. Ohatra misy goût sucré kely. Le sauce moutarde iny allégé dia misy goût somary sucré. Dia tsara be mihinana an'le izy. Dia andeha ho anay California indray tsika. Tia California. Dia ny ao anatiny misy ohatrany légume kely zany. Dia misy an'le maki ihany dia misy sésame noir. Za moa zany tsy dia spécialiste sushi loatra fa mihinana azy dia tena haiko. Par rapport amin'ilay teo teo ohatra misy tsirona ohatra marikivokivy kely ny California. Dia misy tongolo ao anatiny manome tsiro tsara be, milay be. Dia asiako kely an'ity zavatra mahafinaritra ity. Sakamalaho, ity zany sakamalaho. Fa tsy hohaniko amin'izao angambany ity fa ampiarahako amina zavatra eto ihany. Ampiarahako amin'ilay crevette. Oups! Tsara be le crevette a. Me remonté en tsiron'ilay izy. Misy hoe vary zany dia misy crevette. Ohatrany hoe mihinana zavatra masaka ihany ianao satria bien assaisonné be le izy. Dia tia le thon teo ho andramako zany ity. Misy an'ity ohatrany décoration kely ity a. Inona angambany ity? Ohatrany hoe œuf de lampe. Ohatrany mitotoy amin'ny qualité amin'ny caviar. Dia ho asiako wasabi kely. Eto amin'izay ary le eo be dia be nareo angamba miandry ana hihinana izany wasabi zany a. Dia andao andramany. Nao asina préparation morale kely sady tsara ao tena tonga dia manana. Ça va. Dia mampaninona aloha iny. Ty a, tsy niraisiko tamin'ny iny e. Azafady fa nalaiko tamin'ny tanana le izy fa le tapaka teo tiako anao boucher anankiray a. Mafy be le wasabi. Tsara be a. Misy fraîcheur be le izy a. Ary le produit a hita mihitsy hoe mbola frais be. Dia par rapport amin'ilay izy a, tony a misy ohatrany touche marikivokivy kely fa ity tsy misy an'izay. Le vary ohatra hoe misy. Dia ity zany mila assaisonné tsara amin'ity a. Fa ny ambiny na hohanina amin'izao ary dia mety. Dia hamaranako azy a, angalako anankiray farany. Marihana moa zany fa nofotrondro manta mihitsy le hohanitsika eto a. Izay sushi azy. Zao zany le izy. Zao. Dia asiako sakamalaho sy wasabi kely eo amboniny. Ity boucherako anankiray manasa antsika rehetra. Explosion de saveur en bouche be le izy. Tena tsara. Tsara. Izay momba ny sushi atao amin'ny au box. Tao anatiny zany avery kely ihany a. Ty a maki. Ty. Radis. Misy parfum be dia be le zany a. Misy radis eto amboniny a. Entinay misy ohatrany légume kely.
Hitanareo amin'izao zany le izy a somary minutieux be mihitsy nanao le izy ohatran'ny sexy kely le zavatra hohaninao eo zany. Dia ohatrohatr'izao le izy misy qualité be dia be. Amin'ity le California ty tena eny be mihitsy le tsirona crème de sésame noir sy blanc. Zay ny dégustation ana sushi a conseilleko satria tsy dia tena misadapta tsara amin'ny palais atsika zany le goût le sushi eto fa tsy dia tena hoe ahoana filazaiko an'izany tsy mahery be na hoe tsy dépaysé be ianao fa tsara le izy. Dia tohizantsika amin'izay zany a dégustation encore. Ny spécialité ato amin'ny box moa dia miresaka laqué. Dia nalainy androany koa ny Chine laqué a. Hitanareo le izy a fa tena misy sauce lacage be eo amboniny. Misy sésame dia misy miaraka amin'ny riz cantonais spécial. Riz cantonais spécial. Zay ny anarany fa accompagnement fotsiny fa mba te hampatsiahanareo an'ilay maha spécial ny zavatra indraindray a. Dia tohizantsika ny dégustation amin'ity Chine laqué ty. Misy sauce be mihitsy le lacage a. Ohatrany hoe sauce madidity, ohatrany hoe miel, karazana miel. Dia eny be a les 4 épices. Les 4 épices zany tonga da manetoeto ny fofony. Dia normal be le izy a fa tsara. Ity zany a Chine de porc laqué. Dia eny be le 4 épices hohaniko mitokana aloha ty. Sauce somary mamimamy a. Dia tena hoe sauce d'huître reny matevitevina. Aveo somary mamimamy a. Dia misy an'le 4 épices eny be ao anatiny. Maha sauce chinoise zany. Ampanandramako ny Tiffany aloha le izy ty fa tu veux manger un peu de riz? Meko vary kely aloha Tiffany fa mitanitanina be izy dia mampalahelo be anahy. Dia ty le riz cantonais. Tonga dia eny be misy safran le riz cantonais. Lokoina tamin'ny safran. Tsara be le qualité an'le izy a. Ohatrany hoe déclinaison somary version orientale zany le riz cantonais eto amin'ity indray mitoraka ity. Misy safran dia matsiro dia misy curcuma angamba zany. Misy curcuma. Original be le déclinaison somary orientale. Dia hoandramantsika miaraka izy roa. Malemy le izy a, tena malemy le hena. Dia asitsika kely any. Puis misy petit légume, alors tout détaillé kely. Misy chou-fleur, misy carotte, misy courgette. Dia misy les couleurs, misy curcuma. Dia misy dia atambatra ho bouchée anankiray. Bouchée iray. Tsara be ny ensemble en bouche an'le izy a. Matsiro tsara. Dia nefa tsy équilibré tsara ny goût dia misy explosion de saveur. Ny assaisonnement tena tonga dia tsisy resaka fa tonga dia atony tsara mihitsy. Tsy be sira nefa tsy matsatsa ihany koa fa tena atoniny daholo, misy équilibre ny saveur be mihitsy ny ty plat ty. Surtout rehefa mifameno le somary sucré salé asiatique sy ilay somary oriental, riz cantonais somary oriental. Dia zay. Mbola aty amin'ny au box misy antsika aty akourtigue dia misy koa ny tosy ao amin'ny ina moa izy teo papa? Ao amin'ny horizon itosy dia mbola hoantsika rehefa eo nandrana plat fa ato aloha misy antsika izao dia ny nandray plat hoandramako tantaraiko anareo misao tsy haiko misao spécial mihitsy angamba tsy miaraka aminazy ity dia miaraka amin'ny poulet laqué. Araka ilay nitenenina teo hoe laqué ny spécialité an'zareo dia
poulet laqué zany a no andramako. De ndraso aloha tantaraiko anareo hoe inona avy ny ao anatin'le misao. Ny ao anatin'le misao a misy inona moa ty tsatsio? Misy atody a, misy courgette carotte a, de misy pâte fait maison a, de misy inona koa ty papa? Côte, porc, de misy poulet koa, ty misy poulet a, de miaraka amin'ny poulet laqué, eo ambonin'le poulet laqué feno graine de sésame blanc. De hihinana amin'izay a fa ela be fa nona be a. De zoko hinana. Tifany a hihinana koa izy. Ty afaka hihinana andrian'le paty, mianatra mandray an'le paty amin'ity indry. Atao ohatran'izao. Efa manandry. Ao a. Ny anahy ataoko amin'ity ihany aloha. Ho tapahanay zany le akoho a. En tout cas le akoho aloha tsy hoe masaka be a fa mora tapahana kely a. Ohatran'izao. Tsy mafy zany le izy fa atono tsara. De hoaniko mitokana aloha le akoho miaraka amin'le sauce laqué tsy haiko na hitanareo. Ohatr'izao a le sauce laqué. Iny. Ty boucher-nareo. Inandry? Le monde sera sûrement moins gourmand en sauce et en énergie. Il produira moins de déchets. Tá bem. En attendant, on peut agir dès aujourd'hui. Além de amti, allez voir. Plus de 41 000 voitures assurées maïf ont été réparées avec des pièces recyclées. En fait, hein, S'arrêter ainsi. les poulets laqués, hein, ma tire Pour une pe. réparation auto plus responsable. Les tire na tatele, hein. Les lacages, la mantoul, mais rakamde, épices, mais rakamnas, ma tire pe. Et les poulets, hein, autre chose. La zone où on a poulet qu'elle fait, autre chose, ni cuisson, ça n'est parfait. Si maf bien, ne va si maf. Ati kurai fara fa tena tiako be. De laisser ça maman met touche, somary croquant. Tena tiako. Le tianareo mihinana sucré salé de tianareo petit. Ty poulet ty. De zao tsika nandrana an'le paty indray a. Andramako aloha le paty fotsiny tsisy inino. De ty fotsiny aloha nandramako a. Araka le teneniko anareo teo le paty fait maison. De andramako paty tsotra zao fotsiny aloha a. De aveo a. Asiako fangaro. L'énergie positive comme aussi. En fait le paty a tsy be sira. Atono tsara. De misy tsirona tisam. Misy tsirona tisam sauté be le paty. De mameko be anazy. De ataoko boucher ana paty miaraka amin'ireto fangaro indray manontolo reto. Ato tsika manana tisam, misy chou-fleur koa io a. De misy tsatsio a, es poulet teo, misy poulet a. De misy porc. Poulet a, es porc. De misy bœuf koa a, io. Tena hoe ina moa la totale angamba ny narady misao ty. Fa ao daholo ny fianakavian'ity hena rehetra. Zao a, de ty zany a boucherko a, anankiray a ho anareo. Gourmand be. Ohatran'ny fanaovany daza fineny misao taloha. Reny mihitsy en fait le tsirony tisam a, le carotte a, le tsatsio a. Tsy mila sauce to zany ty, fa matsiro be. Napiko poulet farany. Tena tiako be ty plat ty. Tsy haiko na zany noana fa tena tsara le izy. Tena le ina moa chou-fleur, za tsy de mihinana chou-fleur fa manome goût be anazy le chou-fleur. Io a. Conseilleko be anareo ty plat ty. Tena conseilleko be loatra satria za sady mihinana misao a, mihinana sucré salé a. Tsara be. Ataoko akaikin'ny Tiffany eto le izy aloha a. Izy io nihinana poulet. Zay a. De andramako ihany le vary nohanidina teo aloha a. Sy le échine laqué. Aka nofony échine. Kopatanana ho anareo miodana échine rehetrarehetra. Nareo zay ty sakafo aziatika. Chaque jour, vous montrez les preuves de votre amour. Io a.
c'est de faire le Za moa zany tsy dia mankafy an'ilay tamony dia ilay nofony eo ampovoany alaiko fetsy be. Hafa mihitsy ny lakazin'ilay Chine, c'est les poulets, hein. de cacao Tsy mitovy. pour un goût. Somary misy ambony kokoa sucrosité an'ilay Chine noho les poulets. C'est meilleur avec un peu de tendresse. Tsara be ty, tsara be ilay riz cantonné. Tena vrai riz cantonné fa tsy ilay varotra carry ohatran'ilay eny amin'ny sisiny ireny fa tena vrai, tsara be. Dia farany anandrana sushi anankiray ah. Io ah. Io. Misy sésame noir sy sésame blanc. Dia asiana kely sauce wasabi aloha zany tena afona aminareo fa aleo tsy wasabi androany. Marina ny tendrina hoe somary misy marikivy kely amin'ny farany ah. Izy ah, nefa gourmand, matsiro les plats. Dia les crevettes zareo tsara be. Tsy matsatso. Dia zay ny dégustation alors asiana wasabi kely pour la route alohan'ny akanesantsika any amin'ny horizon Anitos. Ty zany ah, no foko anareo ah, fa tena lasivatra eto ny lelaka. Zay ihany no mandreraka ny wasabi voalohany izy zany manaitra be fa avy eo tsy manina intsony. Dia zay ny dégustation anay tato amin'ny au box aty Cour. Dia ndasa aloha fa lanina kely ty dia zay tsika homany makary. Tranquilano baby zamiva Javuniano faza mankatia Ano malaza timora azo Te angara kanone fatimasa Amino yuzao manange Anquatrano fatis anquatrano timila cosa Ano viaving mabere Dégustation neta tato au box aty Cour. Dia aza miala fa mbola mitohy aventure aty eto amin'izay tika sionay ny lalina makany amin'ny box any amin'ny horizon Anitos indray. Anquatrano timila cosa Ano viaving mabere Mumba mumba na tia Na 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 Tonga aty amin'ny Au box aty amin'ny horizon Anitos. Dia ato indray ny toizantsika ny dégustation antsika. Juste en face ny horizon aty zao zay dia hitsy ny horizon ty zay dia hitsy ny horizon. Dia io aoriana io ny misy ny au box aty aloha zany conseillenay kokoa fa tsara be le cadre miovaova amin'ny food court ilay izy dia somary place kokoa. Dia asehoanay anareo hoe ohatry ny ahoana indray aty amin'ny au box aty amin'ny horizon dia andao ary tsika. Azavainy tsara anareo amin'izay zany zao ny menu ato amin'ny box hoe inona ny ataony ato amin'ny box aty Anitos izay tsy ataony any amin'ny box eny amin'ny Akourdique fa misy spécificité izany. Dia ato koa ny azavainy hoe reto daholo ny sakafo ataony au box. Ie, da sy fahazavaiko anareo anany. Ny mampiavaka ny restaurant au box aty amin'ny horizon, io ny horizon io pitio io. Dia juste en face ny horizon misy anazy mampiavaka anazy zany zareo aty manao pizza araka izao hitantsika amin'ny carte zao. Dia tantarainay anareo na mampiavaka ny pizza an'zareo zareo zany manana karazana pizza isan-karazany fa mampiavaka azy misy taille le izy. Ohatran'ny taille ana t-shirt sy pataloha misy taille S, M sy L. Mazava ho azy L zany le large be le ngeza be, M le atontonony dia S le taille S.
dia reo avy a ny karazana prix ny variation de prix ny pizza zany a entre 12 000 ariary ka hatramin'ny 45 000 ariary zany lafo indrindra le L. Dia misy margarita royal vegan moa zany na végétarienne, dia misy 4 cheese izy 4 cheese 4 fromage ihany moa zany a oriental, fruits de mer, calzone, royon, franc-manquiche, des pizza au box, charcutière ainsi, sushi araka le nandramantsika teo moa zany a dia manao koa zareo a pizza sushi. Dia ankoatran'izay a manana koa izy a atao amin'ny au box ny grillade rehetrarehetra, manao izy a brochette sy grillade. Reto ny brochette mi-existe atao amin'ny au box, brochette de zébu, poulet, crevette, calmar sy mixte. Dia ireo avy ny tarifany a. Dia manao koa izy a grillade, izany hoe akoho atono, entrecôte, côte de porc, poisson, grillade family au box. Dia ireo avy ny tarifany. Ankoatran'izay a amin'ny restaurant au box moa zany a dia le nitenenay teo saveur d'Asie. Dia tantaraiko anareo amin'izay a ny carte rehetrarehetra ato. Manao izy a crevette. Ty carte ty marina fa hita amin'ny page ny au box ao amin'ny Facebook dia afaka mijery an'le carte ao amin'ny page koa nareo. Dia manana lista zany izy a, manao crevette, porc sy zébu. Raha tsy mihina kisoa zany nareo dia misy partie ho an'olona tsy mihina kisoa. Dia ireo avy ny karazana crevette, manao tempura izy, manao salade de crevette. Dia misy koa ny porc, mazava ho azy moa zany a amin'ny hoe spécialité an'le laqué dia le chine laqué zao le nandramantsina teo dia ankoatra ny chine laqué misy côte laqué, misy tsatsio, misy porc au caramel. Dia ireo avy ny tarifany efa hitanareo reny moa zany araka le niteneniko teo variation de prix an'zareo eo amin'ny 15 000 ariary jusqu'à 20 000 ariary eo. Dia ato indray antsika manana ny zébu, izany hoe raha ohatra ianao ka tsy mihinana kisoa dia ny zébu misy steak laqué koa, misy steak pané, misy steak miel gingembre, dia misy entrecôte frite. Dia ato indray antsika manana ny karazana poulet. Dia araka io hita io moa zany ato misy poulet formule au box sy sushi et maki. Dia hita zao ny poulet misy laqué, misy pané, misy sauté aux légumes, dia misy poulet du général Tao. Io moa zany tena hoe incontournable raha ohatra ny ka sakafo asiatique. Dia nuggets. Dia ty le formule au box zay tena conseillenay be anareo satria anisan'ny formule nandramanay teo zao le chine laqué dia misafidy accompagnement, ny accompagnement andina teo riz cantonné. Dia nena poulet laqué nalaiko miaraka amin'ny misao, dia 15 000 ariary fotsiny formule au box. Donc tena abordable be ny prix an'zareo par rapport an'le quantité an'le nandramana teo. Dia ato indray ny sushi sy maki. Sushi koa mandeha par pièce. Dia 10 pièces zao le nandramanay teo izany hoe 30 000 ariary fa afaka ohatrany hoe 4 pièces fotsiny nandramanareo arakaraka ny isanareo zany ohatrany hoe en couple dia 4 pièces dia efa mety. Raha fianakaviana sambatra dia 12 pièces ny conseiller anareo satria sao dia misy tena kanina be. Dia avadikintsika indray ato indray tsika mahita ny karazana soupe amin'ny incontournable ny atao amin'ny box moa zany sakafo asiatique dia manao zareo ny sakafo japonais rehetrarehetra, cuisine japonaise. Dia manao izy araka le hoe sady malagasy moa zany manao japonaise misy ao tongotr'omby, misy ao ny bouchon, misy au box, misy kyoto fa tena ny attirer anay dia tia zareo ramen. Ohatra hoe tsy tany Japon nareo raha tsy nanandrana ramen dia andramanay rehefa avy eo io ramen io satria io zany tena tiany andramana be, manao natsira ramen an'zareo. Dia ankoatran'izay izy manao paty koa, ohatry nareo miondana spaghetti bolotra na
Manana izy a paty sy misao isan-karazany. Reo avy ny karazana misao afaka hisafidiananareo a, misy PM de misy GM. De misy paty hoe façon carbonara fotsiny hony. De zay a atondray a bouchon et ravioli. Bouchon sy ravioli koa moa zany a anisan'ny sakafo asiatique. De misy à la vapeur, misy frite, misy bouchon, misy wonton frite, misy bouchon frite, de ohatray koa ravioli, misy vapeur sy frite. De ato ny plat malagasy. Plat malagasy rehetra zany a hitanareo ato a ao anatin'ny plat malagasy moa zany a ny riz cantonné, misy bol renversé fa indrindrindrindra ty le plat malagasy. Reto azo lazaina hoe tsy malagasy moa zany fa plat asiatique, riz cantonné sy bol renversé. De anisan'ny tena hoe tsara koa zany ny mihinana an'ireny, ohatrany hoe tsy tany amin'ny resto asiatique raha vao tsy mihinana an'ireny. De reto le plat malagasy teo. Misy henom-britsa, misy henan-kisoa ritra, lenan'omby, misy gana ritra, de ohatrohatr'izay. De farany fatsiny kely indrindra manao koa zareo a snack, misy le karazana snack inona, familier and snack inona zany. De io zao ohatrany hoe viande gourmande, misy salade pané au box, fish and chips zany hoe karazana sakafo amerikana fa tsy vitan'izany fa manao koa izy a yakitori manao koa izy a sambosa, nem sy pomme frite. De reto ny karazana salade misy ato chez MSPM, ny salade crudité de exotique sy salade César. De zay ankoatran'izay moa zany boisson mazava ho azy manao boisson koa zareo de misy justara sy ina moa eau vive de zay zareo ny carte menu ataony au box. Aty amin'ny au box, aty amin'ny horizon hitaosindray misy atsika de fananinay andramana aty ivelany aty mihitsy moa zany ty pizza aty ty ngamba pizza ngeza indrindra nandramanay atao amin'ny andao andramana hatramin'izay nisy ndao andramana. De ty zany antsoina hoe pizza L. De izy ty mizara roa ny moitié avy ato pizza au box de ny moitié avy ato pizza sushi. De io rehetra io ny antsoina hoe pizza L de iny le taille nazavaiko anareo teo 60 cm be zao. De andraso aloha sehoako anareo hoe ohatrany ahoana le portion par rapport à lohan'ny Tiffany lohan'ny Tiffany mbola kely par rapport à les portions anankiray. Iza ty Tiffany ty sa ty? Ty zany ndry. De andramako aloha le pizza au box de aveo za manandrana le pizza sushi. Ny ao ambony tantaraiko anareo en tout cas aloha le patiny paty fine de ohatran'le mitovy amin'le paty feuilletée reny le izy tellement le izy paty fine kely de nefa le izy ngeza be. Donc azonareo an-tsaina hoe ohatrany ahoana nandrahoana an'ity hoe tsy moramora zany nandrahoana anazy. De eto ambony amin'ny hoe spécialité any au box moa zany tout ce qui est laqué donc mahita aloha za tonga de poulet laqué. C'est laqué zany de hita eto de misy fromage, misy reny karazana fines herbes, karazana épices koa de misy reny vert reny tsy haiko aloha na pesto reny na le am'le sauce fines herbes fa andramantsika le izy de aleo to de andramana de tantaraiko anareo ohatrany ahoana ny tsirony. Ngeza be mbola tsy nilaveza ngeza be ohatry ty portion. Jereny pauziny Tiffany mihinana an'le izy ao le izy mbola mafana de ny tsirony croustillant be le paty ambany sy le sisiny. De le sauce tomate hita mihitsy hoe assaisonné tsara fa tsy le sauce tomate marquive reny. De manome goût toshina sucrosité mazava ho azy le poulet laqué. De
tsy mahatofoka be le izy tsy arakaraka ny hoe taille L anazy fa ça va tsara. De bon appétit Tiffany. Ohatr'izao le ato ambany de agréable be mihinana anazy satria croustillant. Izy zany ohatran'ny hoe c'est feuilleté zany. Fa en tout cas zay chapeau an'le maîtrise na cuisson. Satria tsy mora mandro pizza ngeza be ohatr'izao nefa ny manify tsara le paty. De andramantsika indray ty pizza sushi ty. Tantaraiko anareo ny amboniny aloha amin'ny hoe sushi anazy misy crevette, ina moa reny bi reny, ty caviar, misy caviar, de misy ina moa les crevettes zany tsy masaka io fa efa maseren'zareo tsara zany le izy zay tsy ho teneninay anareo eto moa zany secret fa zay ary tsy malala fa sushi zany ny anaran'ity pizza ilany anankiray ty de andramantsika. Zareo maka pizza ohatr'izao de le ngeza indrindra no alaiko fa tsy nahendry anahy ty satria ngeza be daholo le portion. Zao ty zany ny boucher tsy haiko hoe boucher tsony zay fiantsony zao sa festin ho anareo. De andramako mitokana any angambany aloha le crevette fa mititihe be anahy hoe ohatrany ahoana ny tsirony. Ohatran'le crevette tao anatin'le sushi mihitsy le justement. De l'izy ohatrany hoe efa masaka l'izy tellement efa masere tsara. De andramako indray le ao anatiny. Tiako nahita anareo ty rappel ampovoany ty hoe sushi le ampovoany ty ampovoany ty. De io mihitsy ny en fait ny ao anatiny ty fa tsisy vary fotsiny angamba ny différence. Hafa kely le goût-any. Tiako kokoa le au box ny tsirony ty satria misy karazana saveur isan-karazany. Misy ohatrany hoe manta sy masaka, misy sucré salé ohatrany hoe hita ato anatin'ity sushi ty daholo zany ny ina moa ohatrany hoe voaresume zareo ato anatin'ity pizza ty angamba ny spécialitéany zay angamba raha ohatra ka résumena le tsiron'le sakafo henoko. De zay andramako ihany le caviar, andramako mitokana mihitsy moa zany. Asina chili? Alors asiako chili fa za miondana chili be en fait. De zay koa no mahafinaritra an'le ohatran'izao à volonté ny chili fa tsisy hoe anatin'le boîte kely iny fotsiny de zay laninao. Andramako ty farany ho anareo ty tena tsara be. Tena tsara be. Mana coup de cœur kokoa am'ty no ty ny avantageny en fait les crevettes miaraka am'le poulet laqué tena explosion de saveur. De zay misy tomate fraîche eny amboniny. À part an'le fond na sauce tomate de misy tomate fraîche zany eny amboniny. Donc tsara kokoa le misy an'izay satria mameko ohatra somary acide kely le izy de mahafinaritra be anazy. De zay ny dégustation na pizza anay. De mbola atao amin'ny au box ihany tsika zany zao efa avy ny dégusta pizza i Sarah Tiffany. De anomboka ny dégustation atao amin'ny ramen japonais tsika zany zao. Ty zany baolina na ramen japonais hitanareo amin'izao fa tena gourmand be le izy. De ty plat ty zany tena spécifique en japonais mihitsy tamin'izany tena importé no natombohan'izy ty de misy any zavatra rehetrarehetra ao anatiny. Misy any de ny baseny misy nouille aloha ty zany tena nouille japonais nouille. De misy huile spécificité an'ty an'ty tena amin'izao ohatra miviry any amin'ny sauce le soupe de huile de misy an'le soupe bouillon na le bouillon de misy an'le topping tony zany
le fangarony dia zay zany tena spécificité an'izy ity. Huile de bouillon dia hoandramantsika dia misy sauce secret ao, sauce secret a dia le harmonie an'ilay plat no tena henotsika satria zay ma ramen japonais azy. Dia hoandramako tsirairay aloha zany. Io zany hitanareo tena gourmand be le bouillon. Tena tsara. Misy ohatran'ny tsirony somary original be a. Misy tongolo a. Misy ohatran'ny bouillon à légumes zany a. Dia matsiro, tena matsiro be ity plat ity. Ohatran'ny bouillon à légumes miaraka amin'ny ohatran'ny mahin-tsirona voatavy kely subtil be zany. Dia tsara be, matsiro be mihitsy ilay. C'est le touche secret iny zany tena. Dia hoandramako a misy le van-tan zany. Ty. C'est encore chaud. Le van-tan maheno tsirona citronnelle tena tsara be. Ohatran'ny hoe manome touche original be an'ilay izy. Dia ity ny paty, ity le nouille japonais. Hitanareo ohatran'ny nouille chinois le an'ireny amin'ny les textures. Ohatran'izao zany ilay izy. Cuisson tena to de parfait. Tsy trop cuit nefa atono tsara, misy azo-tsakoana tsara ao anatin'ilay nouille. Dia le izy farine classique. Rehefa andro mangatsiaka tena gourmand be ity. Rehefa andro mangatsiaka zany dia tena tsara be mihitsy ity plat ity hohanina. Dia hoandramako ihany koa le topping amin'izay ny hidirako. Ity le topping. Ohatr'izao ilay izy, ohatran'ny tsara izy. Eny malaky an'ilay izy misy an'ilay goût chinois fa tsy mamy be ohatran'ilay tamin'ilay tsisy sauce ihany fa tsara be mihitsy ilay tsiron'ilay izy satria misy ohatran'ilay goût chinois kely ao aorianany iny a. Nefa tony tsara ny assaisonnement dia tsara be mihitsy. Tena hita mihitsy haingon'ilay plat ilay izy. Dia ity indray no andramako. Ity poulet misy ohatran'ity samy sauté. Ohatran'ilay any an-trano ilay akoho samy tsara be. Tsara be mihitsy ilay izy a. Misy an'ilay sauce misy fécule. Dia fariny angambany. Tena complet ny topping tamin'ity ny amin'ny toraka ity a. Satria tonga dia sady misy poisson, misy poulet, misy viande. Dia ity boulette de poisson, misy masy. Araka ny teneniko moa zany ny ramen plat japonais, typiquement japonais dia teny amin'ny pot ireny no nihinanana an'itony taloha. Ohatran'ilay soupe tamatave, port commercial dia misy catégorie-n'olona maromaro zany catégorie-n'olona maromaro no mihinana azy indrindrandrindra le bata entana, le docker sy le mpiasa am-pot ireny. Dia fa avy eo ilay izy no namelioran'ny zareo dia lasa tena produit d'exception, lasa produit ohatran'ny hoe signature ny Japon mihitsy zany. Dia hoandramantsika misy secret mihitsy ao anatin'ilay izy satria misy tsirony hafa mihitsy izay apporten'ilay chef manokana ao anatin'ilay izy dia manome an'ilay fiantsoan-zareo anazy hoe umami. Iny ilay hoe harmonie ao anatin'ilay plat iray manontolo mihitsy zany. Dia hoandramantsika ny ensemble ny rehetrarehetra hainotsika an'izay. En tout cas tena tsara le zao vao nisy ramen japonais tato amin'izao andramana. Dia tena tsara izay, tsara le izy. Misy crevette.
tsy ho azoko anatina bouchée ray daholo angamba izy rehetrarehetra Soupe, tu veux fa hoe goûter après? zako. Faut pas que on donne la soupe. Oui, oui. Zoko mi. Tena soupe soupe matsiro le izy sady gourmand be mampatanjaka. Conseil-ko anareo ty plat ty ho anareo izay te hanandrana ramen zany tena atao amin'ny box tena hitako hoe tsara le izy. Manakaiky indrindra an'le version japonaise nefa misy touche spécifique ihany. Aminao io zaho manange ankoatranao fa tsisy ankoatranao tsy mila kosa anao viavigny maverejery maverejery mombamombana Au box. Aty amin'ny horizon no misy ny au box dia ankoatran'izay koa ny cours misy ny au box ihany koa dia raha risika mameny note. Ke rehefa avy ny sakafo be tato amin'ny box zany dia masina kafe kely atao dessert dia ohatr'izao ny tasa kafe au box dia i-commande kafe kely zany atao amin'ny au box dia marina moa tarifan'ny zareo ny allongé 10 000 ariary dia ny expresso 5 000 ariary dia andao ary commande kafe kely atao dessert. Ny karazana kafe ato misy supremo dia expresso dia misy forte dia misy classico iliny markany dia 100% arabica tonga dia café de qualité zany le izy fa tsy café tsotra. Merci. Zao zany le izy. Dia misy siramamy miaraka aminy. Ho an'izay tia misy siramamy miaraka amin'ny kafe dia misy sucre fa na tsy asiako siramamy ahinoako ny tsirony tsara. Lay be tsara be mihitsy an'ilay izy mahery tsara. Ny ve misotro kafe? Asiako siramamy. Tsara be ny fofon'ilay kafe tonga dia manentoety be mihitsy matsiro be. Asiako kafe asiako siramamy ny anty vanille juste pour goûter. Ahoana ny tsirony? Misy mangidy hono. Tsara ny kafe, tena tsara. Qualité Dinana rehetra zany zao ny cadre tao amin'ny au box restaurant. Ny ao amin'ny au box restaurant zany manana enseigne anankiroa izy ray zany ao amin'ny food court izay hitanao ao amin'ny akordiky ao amin'ny akora dia iny moa zany style food court le micommande dia mahazo an'ilay pipeur dia miandry kely ianao dia misy fotoana rehefa disponible zao dia afaka amin'ny service ihany. Dia ny ankoatr'izay simple any tsy dia tena hoe misy zavatra tenenina loatra zany ny cadre any amin'ny akora fa ny deuxième enseigne ny au box dia hitanao any amin'ny ex horizon itosy dia lasa Jumbo Score moa izy zany zao dia ao pitany le Jumbo Score misy an'ilay ohatran'ny inona moa fotsona reny ohatran'ny box kely reny vatra kely reny dia eo zany misy any au box dia ny cadre any tsara be épuré kely mahafinaritra misy ohatran'ny vitré kely ao amin'ilay anina dia madio tsara fa somary kelikely ilay toerana izay angamba no indro keliny fa
efa misy extérieur koa misy table extérieur dia mahafinaritra le toerana. Mahafinaritra. Mana préférence kokoa zany zay ho an'le anankiray any Tosy satria moa raha ohatra nareo hoe somary tia zavatra discret tsy ditan'ny olona loatra dia tsy le any foot court any akour fa plutôt le any Tosy raha ohatra indray nareo sady te hamplalao ny ankizy no hita karazana jeu sotrany dia le any akour no mety aminareo. Zay voalazana tsara teo dia note zany samy manana ny antra ho azy zany fa note zany cadre en globalité dia omenay 9 sur 10 9 sur 10 satria tsara. Zao tsika dia tantarany service tao amin'ny Obox. Anankiroa moa zany ny vidéo tournenay tamin'ity ny anankiray tany Akour dia ny anankiray tany Tosy. Dia le tao Akour aloha zany tantaraiko zay tena nafinaritra tokoa satria mahatitra mihitsy le serveuse zareo miaingery amin'le anery dia manatitra kadrery amin'ny dinery. Zay dia zay zany ny service tao amin'ny anina dia ny any amin'ny tany amin'ny Tosy moa normal satria resto iny dia manao service tsara mandray tsara sympathique be dia eto manaroatra kopa tanana ho an'ny monsieur naringany vady zay mitantana n'ireo toerana mahafinaritra be ireo sy ny ekipa ny Obox rehetrarehetra tena fianakaviana sambatra be zareo araka ny tainareo amin'ny sary io dia tsara be mifandraisany merci beaucoup. Dia ny notre service araka izany dia omenay 9 sur 10 9 sur 10. Ny sakafonay tao amin'ny Obox zany dia nisy maromaro dia couverte le satria somary misy japonais misy ihany koa ny sakafo sinoa dia tao anaty zay nanandrana ny sushi 10 pièces sushi 10 pièces nisy maki dia ny sushi tao anatin'le izy nisy maki dia nisy sushi dia akoatran'izay nanandrana koa zay poulet laqué miaraka amin'ny sao be dia io zao mampatsiaro ana be antsiro tanany dadanay sy mamanay satria izy tena hoe nahandro sinoa be fitiavana be. Dia nisy ihany koa ny Chine laqué mareo fa ny spécialité any amin'ny Obox zany laqué tena dia niaraka tamin'ny bol renversé accompagnement amin'ny fotoana io ny bol renversé accompagnement ihany koa ny misao. Dia nanamarika anay koa samy hafa be ny tsiron'le poulet laqué sy le Chine laqué zany hoe hafa mihitsy ny macération natao tao. Dia rehefa zay no dégustation anay tao amin'ny Obox tao amin'ny Akourdiky. Nisy zany ny pizza tany Tosy pizza S dia M dia L dia le nandramanay iny le L tena ngeza be satria mitotona zao ianao dia ohatran'ny hoe décoration amboniny pizza no anao ngeza be le izy tsy afaka comparer tamin'ny Tiffany intsony moa le izy fa tellement ngeza be efa feno le latabatra ray dia le pizza nizara roa nanasoa zany ianao hoe ny atsasany hafa dia ny atsasany hafa mety be amin'ny fianakaviana sambatra na le portion na pizza anankiray na le koa tena glady be. Dia nalainay tao pizza sushi zay tena pizza signature an'zareo zany dia ny atsasany pizza Obox dia sushi ny atsasany dia 5 cm moa papadina le pizza 69 angamba izy 60 cm bon 65 bato dia naka koa zay tany ny spécialité japonaise anankiray zay zao fanandrana ramen japonais ianareo tao moa ny historique an'le izy fa tena tsara sady complet zany plat anankiray ramen fa somary nisy déclinaison le izy satria revisité zareo le izy fa tsy le hoe vrai ramen japonais fa somary misy revisite zany anatiny fa tsara le izy ao le base na ramen. Coup de cœur ho ana le ohatran'ny tsirona citronnelle natao anatin'le bouchon iny izy ohatran'ny fontaine zay. Dia zay sakafo rehetra zay namezanay noty 9 sur 10 9 sur 10 noty. Dia zay ny dégustation anay atao amin'ny Obox teny Tosy dia kopatanao anareo abonné rehetrarehetra misaotra anareo mbola manaraka anay hatrany ao amin'ny Instagram ao amin'ny YouTube ao Facebook dia azadiny foana ny fotoanantsika any aminao andramana saison 6 any tsika zao dia bisous be daholo nareo dia mbola mitohy saison 6 fa aza misaraka amin'ny ndao andrao